androany ary ao anatin'ny teninao raha eo dia aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen afaka mahazo ny toerantsika tsika mianakavy a halleluia raha hiteny hoe ianao ve mino fa afaka niova ny tantaranao atsangano tanan'izay mino izy fa afaka niova ny tantarany hoe tongava aminao arak'izay inonao arak'izay inonao a ho amarin'Andriamanitra aminao anay zany ampianatra sady hitory androany momba ny hoe Hery mahavory ireny sady ampianatra no hitory a ny antsoina hoe hitory dia tsy hoe mampianatra fa samy hafa ny hoe mampianatra sy mitory ny antsoina hoe mitory dia anipy andefa tenin'Andriamanitra any amin'ny tontolo ara-panahy anjaranao misamotra azy androany tena setrasetra ho amin'ny amenina anao aja vela ka tsy miditra hatrany anatin'ny fonao a hatrany anatin'ny fanahinao any a ka mivadika fiainana ho anao le teny ny olona mahatakatra dia mahalala fa ny tenin'Andriamanitra izay raisiny dia afaka madika amin'ny tantaram-piainany ray manontolo tsy voatery mandray fametrahan-tanana ianao vao miova tantaram-piainana fa raha tenin'Andriamanitra anankiray ny voarainao dia iny tenin'Andriamanitra anankiray iny ny tazominao amin'ny fiainanao afaka mamadika ny tantaram-piainanao ray manontolo iny efa filazako foana ny hoe tenin'Andriamanitra tokana ny tonga tao Egypta tenin'Andriamanitra tokana ny toro-teniny Mosesy tamin'ny Farao dia teny tokana Farao Jehova milaza avelao ny oloko andeha fa tao ambadika izay hoe avelao ny oloko andeha izay ny tsy mbadika tanteraka Egypta ray manontolo ny korotana tanteraka Egypta ray manontolo kanefa nanomboka tamin'ny teny anankiray mariavy ianao hoe zany ny herin'ny teny ny Egypta ray manontolo ny tsy mbadika ambony ambany korotana ambony ambany no ny teny anankiray ny ranomasina mena ny sokatra no ny teny anankiray tany amin'ny tany efitra lasa misy sakafo no ny teny anankiray alasaka anabavy eo aoka ianao karazana olona mpisambotra teny dia mifikira amin'ny teny fantaro ny herin'ny teny ao venao afaka depara amin'izay tsika dia Deutéronomie 9:20 ihany angatsika fahatsiarovy Jehovahandriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory harena tovy amen mba hahory ny fanekeny izay nianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao raha lasaka anabavy misy famarinana vitsivitsy reto zaraiko aloha no fiainan'ny olona rehetra dia afaka miova averiko fandroany ny fiainan'ny olona rehetra dia afaka miova fiainan'ny olona dia afaka mipotika ary ny fiainan'ny olona koa dia afaka mietsara za mba manonao hoe tsara neny ianao sy ny ankonanao raha lasaka anabavy enina dia olona ao anaty lavaka farany lalina ary na olona tsy manana na inona azy vakiony hoe baibolinao hoe Genesis 3:17 Genesis 3:17 zao lazainy dia nitombo harena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry manosy betsaka ary andeha vavy sy andeha volahy ary rameva sy borika miresaka ny Jakob izy eo lehilahy depara zéro depara tsy nisy fambaran'ny baiboly hoe dia nitombo harena indrindra raha lehilahy zavy mba mahazo manonona amin'ny fiainanao dia hitombo harena indrindra raha lehilahy dia hitombo harena indrindra raha vehivavy amin'ny anaran'i Jesosy na inona depara anao raha lasaka anabavy dia hitombo harena indrindra ne ianao satria ianao olona miaraka amin'Andriamanitra
rehefa mijery ny plan ny fomba fanaon'Andriamanitra tena Andriamanitra mihitsy ny mpamadika tantaram-piainan'olona fa ny olana indraindray ny olona ny tsy mino ndraindray tsika aka ohatra anankiray Samuela voalohany toko faharoa andiny fahavalo Jehova Samuela voalohany toko faharoa andiny fahavalo Jehova no manangana amin'ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra fa an Jehova ny andry ny tany ary zany no hametrahany zao tontolo zao. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa haka ny fiainanao na malahelo tahaka ny ahoana ary ianao na mahantra tahaka ny ahoana ary ianao afaka alainy ianao dia esoriny anaty vovoka ianao alainy ianao dia esorina amin'ny toerana farany ambany ianao dia ho asandratry ny ianao ho ataony eo akaiky ny mpanapaka eo akaiky ny olona manana ataony miova tanteraka amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny Andriamanitrao averiko fandroany Andriamanitra ny Andriamanitrao ia spesialiteny ny manova tantaram-piainan'olona. Maninona mora mba ao amin'ny fianakavianao mba ianao io nisy fiovana amin'ny fomba tsy takatry ny sainy isy fiovana isiasan'Andriamanitra manokana ianao le manomboka mivavaka io ianao le memezan'ny olona fa manao amenna sy aleloia io za dia manonona mihitsy ianao any nidina izay teny zay anatin'ny fanahinao any ianao no asandatra Andriamanitra manokana ianao no tahian'Andriamanitra manokana ianao no anakokafan'Andriamanitra varavarana manokana hitombo harena indrindra ne ianao amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao hisetrasetra amin'ny amenna farany zay atrany anaty fanahinao any ataovy maheno ny amenna anao. Alasaka anabavy eo Andriamanitra izy Andriamanitra izy fanao ny maka olona tsinitsinina dia manova tantaram-piainana ary mahagaga tsisy manapo ny calendrier tsisy manapo tsisy mieritreritra hoe oviana le izy no ataony fa zao anefa atao mitapoka le izy. Za zany milaza aminao hoe miomana ianao fa isy olona ho gaga tanteraka amin'ny tantaram-piainanao isy zavatra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa misy tantaram-piainana vaovao manomboka aminao misy tantaram-piainana vaovao zay tantaran'Andriamanitra Andriamanitra mpanoratra ho avy aminao zany ianao zany olona zany. Mino an'izany ve ianao? Mino ve ianao fa ianao zay olona zay? Tsy verivery maina ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ainao ve ny dikany hoe ombanao ainao ve ny dikany hoe za ombanareo mandrakariva mandra-patonga fahatapernan'izao tontolo zao ny dikany hoe mombanao ho Jehova dia izao na iza misy ianao dia Andriamanitra ny eo akaikinao eo Andriamanitra ny eo akaikinao eo Andriamanitra engany ka ho voarainao hatrany anatin'ny fanahinao zany trany anatin'ny fanahinao any mihitsy. Andriamanitra mpanova tantaram-piainana anovanao izy ary ny zavatra mahafinaritra tsy ianao ihany fa hatramin'ny taranakao taranakao koa hovainy tena galasaka anabavy eo ampianatra anao zay zao no lazainy hoe zaho izy mampianatra anao ny lalana ahitanao soa. Ianao ve vonanao ampianarana amin'ny lalana hoe makaiza ny lalana ahitanao soa satria tonga amin'ny fotoana amin'izay zao anjaranao zao ny mandresy anjaranao amin'izay zao mahita soa za faly ery fa mahita ny zanako ara-panahy mahomby mahita anazy ireo hoe inona azo fiara vaovao ozy hoe Andriamanitra manao sonindray ianao iny diso vera mba hiteny hoe isaky ny pejy ny fiainanao dia hisonian'Andriamanitra eo amin'ny farany isaky ny pejy ray dia misonian'Andriamanitra isaky ny pejy ray dia hisonian'Andriamanitra pejy ray dia hisonian'Andriamanitra tsy misy pejy mivadika zany raha tsy sonian'Andriamanitra ny eo ambany eo teneny eo akaikinao hoe tsisy pejy mivadika hoe raha tsy sonian'Andriamanitra ny eo ambany eo anomboka tsika ampianatra anao
ao anatiny hoe lalana hitanao soa. Ahoana ny ahafahan'le fiainanao iova amin'izay satria tsy maintsy miova eo. Averiko fandroany, tsy maintsy miova eo. Ainao tao Egipta nisy karazany olona anankiroa, nisy ny zanak'Israely, nisy ny Egyptianina, fa magaga rehefa tonga ny lozo dia makao amin'ny Egyptianina. Avan'Andriamanitra mihitsy ny olony. Ary maninona koa amin'izao vaninandro zao? Maninona raha misy fahasoavana, mitady anao le fahasoavana. Rehefa misy lozo, makany amin'ny tsy any aminao le izy. Tsika tsy tena makany amin'ny fahavalonao satria tsy mahasoa atsika ny fahavoazan'ny fahavalontsika. Teny kely no akaiky hoe tsy mahasoa atsika hoe ny fahavoazan'ny olona tsy tia atsika. Marina ane zany aleo zareo salama tsara amin'izay maso ny ahita, ny sofo ny andrea ny zavatra izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Fa zao raha lasaka anabavy enoy tsara aza maika ny anan-karena. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra, zay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiny, fa zay mahay te anan-karena dia tsy maintsy ho elohiny. Oabolana 8:20. Zay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiny, fa zay mahay tahanan-karena. Zany hoe ny harena zany tsy azakazahana. Ho avy aminao le izy ka. Io nega lasaka anabavy raha matoky tsara miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tena veriko fandroany raha matoky tsara miaraka amin'Andriamanitra ianao, tonga foana ianao isaka ny fotoana toy izao mianatra ny hoe lalana ahitana soa, fa sahako milaza aminao ho karazana olona ho be fitahina ianao, ahita fitombona ianao amina fitahin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fa raha vao ianao maimaika, ary io misy ihany miazakazaka any, ary io misy ihany milaza aminao idona amin'ny poto be dia be ianao vao hipetraka. Zay olona mahatoky tokoa ho be fitahina. Aza maika ny anan-karena. Ho avy ny fotoana anan-karena be ianao. Raha antan'ny ekipa sasany eto zao hoe nareo hoe tamin'ny fiainanareo mieritreritra nitondra 4x4. Kanefa le izy amin'ny fotoana tsy apoizina tonga. Tsy marina ve zany? Ary zany manonona zay mbola tsy manana manana ndray koa. Ale tsara reny. Le misy sarina le étoile tsara tarehy reny eo na mena. Zaho antsodrano zay tsy manana manana. Mena. Fa zao aza maimay. Teny kely no kaikinao aza maimay hoe misy fotoana daholo miaraka amin'Andriamanitra. Zay mahatoky no be fitahina. Misy fotoana zany fanehoana fahatokiny eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fiainana tena misy an'izany. Misy vanim-potoana amin'ny fiainantsika tsiraray avy tena hoe anehoana fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra hoe za mahatoky. Rehefa vita le vanim-potoana, tapika eo Andriamanitra manetsika zavatra vaovao indray dia miakatra indray ianao amin'ny fiainana. Fa za maimay, teny kely no kaikinao aza maimay hoe mbola fampidigana ihany. Ny zavatra teneniko anao dia tsotra, ahoreny tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ao anao ia zay ampianatra anao amin'ny lalana hitanao soa, fa zay koa hitaizanao ara-panahy. Ny dikany hoe fitaizana ny omana fa indraindray mahazo teny marary, mandraindray voakatsana. Tsy possible ho tahiny ianao raha ohatra ka tsy nandalo katsana tamin'ny fiainana. Tsy possible ho tahiny ianao raha tsy nandalo fibedesana tamin'ny fiainana. Tsy possible ho tahiny ianao raha tsy mandalo fanitsiana amin'ny fiainana. Amen. Ny olona manda fanitsiana, manda fibedesana, manda zay mety hoe kapoka eo amin'ny fiainana dia tadidio zany olona zany dia manda ny hoaviny. Matoa Andriamanitra manitsy dia satria tiany andehany amin'ilay lalana hitanao soa ianao. Matoa Andriamanitra mikasana
dia misy zavatra ao amin'ny fiainanao tokony hongotana satria manelingelina anao any amin'ny anjara voatendro anao. Noho izany ny kristianina tena lalitsaina sy tena endry dia manaiky ahitsy, manaiky kapohana, manaiky zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra satria fantany fa makany amin'ilay lalana ahitany soa io, makany amin'ilay lalana ahombiazana io. Aoka ianao anao amenna mafy be. Tsy te ahita mihitsy zany tsika hoe olona tenenina dia angarika. Mariavy ianao hoe tsy te ahita mihitsy tsika hoe olona tenenina dia ilaza hoe azy idirana amin'ny fiainako, ifonako alasaka anabavy. Raha mivavaka ato amin'ity fiangonana ity ianao, pasteranao izay mivady, tsika pastera rehetra, tsy maintsy hiditra amin'ny fiainanao zahay mba hanitsiana ianao, andehananao any amin'ny lalana ahitanao soa. Zany ny antsoina hoe pastera. Tenenkeno kaikanao hoe tsy maintsy hidirana amin'ny fiainanao hoe sangano tanan'izay azo hidirana amin'ny fiainana. Ianao te ahita soa nefa tsy azo ahitsy. Matoa ianao ahitsy any amin'ny lalana tsy izy ianao zay. Zany ny antsoina hoe fitaizana ara-panahy. Tsy resaka orakoraka menina io. Tsy resaka hoe fitahiana foana. Galasaka anabavy io. Ny ao ambadiky ny fitahiana amin'ny fiainana. Tenenkeno akaikinao ny ao ambadiky ny fitahiana amin'ny fiainana hoe ka tsy marina ve zany e? Ny ao ambadiky ny fitahiana amin'ny fiainana misy fotoana misy tsongisofana. Ny ao ambadiky ny fitahiana amin'ny fiainana misy fotoana tena misy teny marary ianao mihitsy. Satria raha tsy ahitsy ianao tsy makany amin'ny lalana tokony ho izy. Noho izany aza mahay anan-karena, aoreny tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Farany mialohan'ny teny hidirantsika amin'ny hafatra, tadidio fa fiainana mandrakizay ny tanjona. Tsy anan-karena ny tanjona. Ny antony ivavahanao tsy anan-karena. Ny antony ivavahanao fiainana mandrakizay. Ny harena dia ho an'ny olona mpankatoa. Ny harena dia ho an'ny olona mahatoky. Fa ny olona tsy mahatoky sy mpankatoa zany ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay ihany fa ho sahirana eto ambonin'ny tany. Tenenkeno akaikinao hoe fiainana mandrakizay ny tanjona hoe. Zany hoe ny harena tsy azo atao ambonin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahagagana ara-bola tsy azo atao ambonin'ny fiainana mandrakizay. Misy fotoana hivavaka ianao ara-bola. Mieritreritra ny Lazarosy foana. Baiboly dia milaza hoe lay tianao Jesosy marary. Lay tianao, tsy hoe lay tianao fa lay tianao. Fa ianao tsy vitany hoe narary fotsiny, maty. Raha mieritreritra ianao olona miaraka amin'Andriamanitra dia hoe fifaliana foana amin'ny fiainana. Tadidio fa misy miaraka amin'Andriamanitra, misy fotoana ianao vonoiny avelany ho faty mihitsy. Mba hafany manangana anao vaovao indray rehefa avy eo. Ny sasany karanga marina. Galasaka anabavy eo tsy maintsy mifampitaizitsika. Tenenkeno akaikinao tsy maintsy mifampitaizitsika hoe iresaka harena amin'izay azaho. Fa tsy maintsy nambarako reny, tsy maimay a. Sao dia mivoaka eto anao dia mieritreritra hoe voateo pastera Antsodranao anahy. Tonga dia vao mifanena amin'ny tomobily président Andry Rajoelina anao, tonga dia sakananao dia teneninao izy. Me vola kely any aloha. Inona ny tanjon'Andriamanitra ambadiky ny harena? Resaka harentsika ary tombo harena ianao, fa inona ny tanjon'Andriamanitra? Voalohany, ny tanjon'Andriamanitra dia hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ny harenanao zany raha vao ianao any mandroso fa tsy mandroso ny fanjakan'Andriamanitra dia mieritrereta fa tsy ao anatin'ilay purpose zany, le God's purpose, na hoe le antom-pisiny le izy. Amen na? Ny harena dia tsy maintsy connecté amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Faharoa, ny tanjon'Andriamanitra ao ambadiky ny harena dia ny anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany amin'ny olona rehetra manodidina. Aseho an'Andriamanitra fa tsara izy dia tahiny ianao.
Fatelo, ny tanjon'Andriamanitra amin'ny arena dia ny anehoan'Andriamanitra fa tsy eto aina izy, ka ny fanampandrava aza tsy matohitra azy. Miomany ianao fa hotahiny ianao zao, raha olona mahatoky ianao sy olona tena mpakato, hitombo fitahiny ianao dia gaga ianao, fa na ny mpamosavy ary teny hoe mba nasika eo an'ity fa tsy mety vo. Mba atsoky ianao akaikinao, ianao ilay hoe asiny mpamosavy fa tsy mety vo e. Amen. Tsatohan'ny mpanao tsatoka fa tsy mety mitsatoka izany ianao. Teneny hoe tsy mety mitsatoka izany aho e. Ary ny manaraka ny tanjon'Andriamanitra amin'ny arena dia ampiadana ny olony sy antonga ny olony anompo tanteraka. Galasika nabavy eo, arakaraky ny tombon'ny arenanao vao maika ianao tena tokony olona tena manompo an'Andriamanitra. Misy olona rehefa manana olana izy dia manompo be. Wow, présent foana izy, présent foana izy. Izy mivavaka indrindra, izy manompo indrindra ao am-piangonana. Fa vao tahiny izy dia manjavona ao am-piangonana satria manomboka sain'olona andro alahady na hitanao ane rehefa mitombo hitombo laza sy tombo arena eo ianao, ho betsaka ny olona nasanao. Na le tonton Stantine na le tsy nahalalanao tamin'ny ianao mbola tsy afaka reny ary. Miomany ianao fa aheno ianao hoe kozinanao no anambady dia ianao no asaina. Hitanao mba tia ilaza fotsiny le olona hoe mahalala anao izy satria mitombo arena ianao. Izay mitombo arena dia mitombo sakaiza. Mariavy ianao hoe fa izao arakaraky ny tombon'ny arena anao vao maika ianao manompo an'Andriamanitra, vao maika ianao mahatarika olona ho an'Andriamanitra, vao maika ianao mampandroso ny fanjakany lanitra. Aoka ianao anao amenna mafy be. Raha vao tsy mety aminao zay dia hoy zany tompo hoe tsy afaka tahina ianao zany. Fa tsy maintsy mety aminao zany hoe za zany matoa ho tahina dia mila mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ahako, dia mila maneho fahatsakan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra manodidina. Andriamanitra te hampiseho fa izy dia mandresy ny fanahin'ny fahantrana ary izy te hampiadana. Amen. Hiditra amin'izay ary tsika inona antsoina hoe hery mahavory harena. Voalohany, ny hery mahavory harena no hery mandresy ny fahantrana. Ny fahantrana galasika nabavy dia fanahy izay manisy sioka hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Zay ny fahantrana. Za tsy te hitory fahantrana. Manisy sioka izy, ny zanaky ny sahirana, ny zanaky ny mandry mbola voateraka dia mandry. Satria maninona? Ilay tontolo ara-panahy mitohy eo amin'ny fiainany mihitsy nefa tontolo ara-panahiny fahantrana. Fa rehefa tonga kosa ny hery mahavory harena dia raha vain'ilay hery mahavory harena ny zioka rehetrarehetra teo amin'ny fiainan'ilay olona. Androany zao andray an'ilay hery zay ianao ka ninona zioka teo amin'ny fiainanao ho tapahan'ilay diloilo zay eo ambony lohanao, ny zioka ny fahantrana eo amin'ny fiainanao. Ary miomana hatramin'ny taranaka faramandiminao voateraka ny zanakao dia misy diloilo ambony lohany. Diloilo pitahiny fa sitrak'Andriamanitra ny hitany taranaky ny mpanaopany. Faharoa, ny hery mahavory harena dia hery izay afaka mamokatra sy mampitranga fitombona tahaka ny hoe zezika. Galasika nabavy eo, ny olona izay manana hery mahavory harena dia hanomboka iainan'izany hoe fitahina manana ambiampy. Ny eo tsy lany, ny eo tsy lany dia tonoka amin'ny fiainanao zany. Hanomboka ahita ianao amin'ny fiainanao hoe ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Ohatrany misy mitombo zany ilay izy, mitombo zany ilay izy, ho gaga ianao. Aka ohatra mila kahe 10 ny zanakao, gaga ianao ny kahe tonga avy any 5 ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Hanomboka hanana an'izany fiainana manana ambiampy zany ianao. Dia Deutéronomie 7:7 ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao manana ambiampy ianao amin'izay ahasoanao dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiopinao ary ny vokatry ny taninao, fa ho faly aminao indray Jehovah ka ahasoanao arak'izay nahafaliany tamin'ny razanao. Fitahina manana ambiampy.
mba tonga ny fotoana matetika rehefa ny olona mikarama 30 izy mandray vola dia manomboka le 20 izy mangataka avance sur salaire satria lany le vola fa miomany ianao tsy mangataka avance sur salaire zany tsony ianao zay olona rehetrarehetra tena mitsodrano anao iainan'izany hoe famatsiana fomba tsy takatry ny sainy zany ianao isy olona iantso ianao isy olona anampy ianao anendry olona ho anao ane Jehova na olona gasy io na olona vahiny io anendry olona ho anao ane Jehova ka hampiasa ny anjelany ka tonga fitahiana ho anao ny eo tsy lany ny eo tonga ihany ny eo tsy lany ny eo tonga ihany mitsodrano anao ny eo tsy lany ny eo tonga ihany aokenao anao amenina mafy amin'ny fonao rehetra iainan'izany ianao hoe fa hoana ohatrany tsy mety lany zany le izy io zany milaza aminao rehefa Andriamanitra miteny hoe tsy lany dia tsy lany averiko fandroany rehefa Andriamanitra miteny hoe tsy lany dia tsy lany magaga mofo dimy sy azan-drano roa tsy lany satria Andriamanitra miteny hoe tsy lany manonona avy ny eo amin'ny fiainanao tsy lany ny ara-bolanao tsy lany ny fitahinanao aoka ianana ny fiainana manana mbiampy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ara-panahy io tenenkeno akaikiny hoe faritana ara-panahy io amen ary io tsy voatery ara-bola ihany fa amin'izay ilainao rehetra ny vary tsy laniny ao dia efa misy manatra indray amen ho an'izay mitady client rehetra ho ana marché miomany ianao fa dia isy marché hiazakazaka hitady ianao hiteny an'izay verina amin'izay rehefa avy eo ny hery mahavory harena dia le hery zay mahatonga ny zavatra atao ho mety sy mandeha teneny hoe mety sy mandeha hoe ary ny hery mahavory harena no ahafanao manao zavatra miavaka sy tsy mitovy amin'ny hafa zao lazaina amin'ny Josua voalohany 9:5 aoka tsy hiala vavanao ity boky lalàna ity fa saintsainao andromanalina hitandremanao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavorariny lalanao ianao sady ambinina tenenkeno akaikinao za zay hoe ho hitanao zay ataonao dia mety amin'izay iainan'izany hoe fiainana mety zany ianao tsodrano anao miasa tanana ianao dia mety eo taloha efa manao zavatra ianao dia averin'ny olona commande foana hoe tsy mety ity fa zao mitsodrano anao mety amin'izay io mety io ary ambinina ne ianao amin'ny asan'ny tananao manaraka ny hery avory harena dia hery zay misitona famatsiana misitona opportunité tsy haiko raha rasaka anabavy fa isy ositra manokana eo amin'ny fiainanao isy hery ara-pana manokana amin'ny fiainanao zay ahatonga anao le izy ao anatinao dia misitona famatsiana ho azy olona mitady anao ny marché no mitady anao marché ho mitady anao aoka ho tonga hatrany anatin'ny fanahinao any ianao dia tadiavin'ny marché ianao dia tadiavin'ny famatsiana ianao ho gaga ianao hiteny aminao le olona hoe ianao mety amiko ozy izy ianao tokony ianao an'ity ianao ihany mety aminay am'ty ozy izy na ny olona zay niala taminao teo aloha ary atsoky zany olona zany iverinao aminao amin'izay ary tsy miverina fotsiny fa miverina mitondra namana izy tsy ho arakao eo tsy ho arakao marché ianao raha tsy apiditra piasa ianao ve fa mba nieritreritra hoe ho avy ny fotoana ianao ndray mampiasa olona tsy arakao rery le izy dia tsy maintsy miaka olona ianao anampy ianao mitsodrano anao ahako ianao ane dia olona ho fitahiana ho an'ny hafa ianao ndray nitady ianao ndray ny anome asa ho an'ny hafa ianao satria maninona betsaka ny eo ampifonao la zao keny eo akaikinao ho betsaka ny eo ampifoko hoe tsy mila tonga ny fotoana misy fahitana fitio amin'ny fiainanao zay ka lasaka anambavy zay mivady mahalala olona zany olona zany ny vazany no mitady anazy mba hanome asa azy ary le olona iangaviany le vazaha hoe tena aoka re aleo re mba ianao manao azy mahafantatra olona be dia be zay manao an'io fa izao ianao mety aminay manao an'le izy
maninona moa zany tsy hitranga aminao? Le Andriamanitra zany olo zany Andriamanitra koa zany. Andriamanitra koa zany. Nen'olona miazakazaka mitady famatsiana, tady marché, ianao arahany marché. Misy olona ho any aminao izy ny hitady marché. Hatramin'izay izy mifaninana taminao, fa ho tonga ny fotoana asain'Andriamanitra mitodika any aminao izy, dia any aminao izy asain'Andriamanitra hoe mba zay miteny mahatonga na aza mifaninana amin'olona zany. Rahalasakana bavy eo, goavana loatra le fahasoavana manaraka anao ka tsy tokony hifaninananao amin'ny olona. Ao anatinao ao misy zavatra goavana be, tsy mila mifaninana eo. Atao fotsiny anjakanao. Teny keno akaikinao ataovy ny anjakanao e. Amen. Za koa dia mitsotra anao ny hery avory ireny, dia hery anankiray manomenao accès amin'ny arena, na hoe manokatra vakavakana anao amin'ny arena. Fantatrao hoe aiza misy ny arena, inona natao mba hampitomboana ny eo am-pelantananao. Ny tena marina ny hery avory ireny dia anova ny toe-tsainao, aranitra ka halala ny tokony atao amin'ny fotoana tokony anaovana azy, ahita ny tokony ale amin'ny toerana tokony ale rehetrarehetra. Tsotra anao amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hafa mihitsy ny fisainan'ny olona tahiny. Ary anana fisainan'ny olona tahina nenao. Ho hiala aminao tena androany, ho tapaka eo amin'ny lohanao, eo amin'ny vozonao ny baon'ny fisainan'ny mahantra. Aza manana fisainan'ny mahantra zany tsony. Mahagaga misy olo pahasoavana fa manao fisainan'olona mahantra. Angataka vihavanana, kahidy. Teny keno akaikinao mila mitandrina hoe tsy aoka hifanaraka le fitahianao ambony lohanao, le fahasoavanao anatinao sy le zavatra ataonao. Amen. Alasakana bavy. Ahoana ny andraisanao an'izany hery zany androany? Voalohany aoka ianao anana ny antsoina hoe God first mentality. Andriamanitra dia tsy hanome hery olona nadino azy ao aoriana. Andriamanitra dia tsy hanome hery olona nadino azy ao aoriana. Tena ianao mizara, mila manana fahazarana ianao manomboka androany hoe ny na dia Andriamanitra foana ny voalohany, Andriamanitra foana ny voalohany, Andriamanitra foana ny voalohany, Andriamanitra foana ny voalohany. Amen. Amen ve zay? Raha vao ilozanao ny toe-tsaina God first, dia misy zavatra tsy hetsika amin'ny fiainanao. Mariavy ianao God first. Teny keno akaikinao hoe God first hoe. Za tena miteny amin'ny tsiraray avy mihitsy. Rehefa nanomboka ny tahiny ianao, aza mieritreritra ianao hoe andeha ho azy dia ho tahina foana io, fa vao miala ao anatinao ny fisainana mpanome voninahitra n'Andriamanitra sy God first, dia milaza aminao ahako. Tsy eo ny eo io milatsaka. Tena mila tenenina ny olona rehetrarehetra. Rehefa ilatsaka ny ara-bolanao, tsy eo ny eo izy milatsaka. Ino tsara? Ohatra mbola mety androany, ohatra mbola mety une semaine, ohatra mbola mety 2 semaines, tadidio fa ny fotoana niala teo ambony lohan'ny Saoly ny ositra mahampanjaka sy ny fotoana nahafatesany efa 5 taona mahery. Mariavy ianao Mariavy ianao Maria tsara ve ianao mila mitandrina tsika, mila mitandrina tsika. Fa tsy hoe mahita zavatra mandeha ianao dia ozy ianao mety foana io rangaha, mety foana io fa tsisy akory le izy. Laza aminao ny ao amin'ny tontolo akapanahy tsy maintsy hitranga. Faharoa, Andriamanitra dia milaza hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra ao zay manome anao hery ahavory ireny. Dia izy manao inona ozy izy? Inona lazainy? Mba ahoro ny fanekeny zay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao aneo izao. Voalohany, God first mentality. Ny faharoa dia izao, olo ny fanekena amin'Andriamanitra ianao. Raha tianao androantsika anao hetsika ara-panahy,
Ny hetsika ara-panahy ataontsika dia zao. Rehefa niona tamin'Andriamanitra Jakob, nahita an'Andriamanitra sady niresaka tamin'Andriamanitra hoe hitanao tokoa ny taranakao dia ahazo ny firenena fahavalony rehetrarehetra. Rehefa niresaka tamin'ny Jehovah dia inona nataony fomaraina izy dia hozy izy eto tokoa Jehovah. Dia nalainy ny diloilo dia nararany teo ambon'ilay vato ny ondanany, natsanga no tsangam-bato. Tsika zatsy ny teny taminao tondra malao androany. Hoe tena malao. Hoe samy mitondra vato malao any. Fa ho tondrahantsika diloilo? Non. Enao no rarahantsika diloilo androany. Ary le izy tsotra be ny zavatra ataontsika. Hoy Jakoba hoe raha tena mitaha Jehovah dia izy no Andriamanitra ary omeko azy tokoa ny ampafolony. Androany tsika ary vonina venao. Ny zavatra raisinao anatin'ny fanahy lasaka anabavy dia ny fanahy zany tsy mandray zavatra ka tsy mangetaheta izy. Avery fandroany, ny fanahin'ny olona tsy mandray na inona raha tsy mangetaheta izy. Aoka ny fanahinao androany tena angetaheta sy entanetana hoe andray ositra androany. Magina fa diloilo no raisinao ambony lohanao, fa hery any amin'ny tontolo ara-panahy no hetsika ao ambadik'izay. Hery hisitona reny, hitazona reny, ampitombony ao am-pelantananao. Satria maninona? Tsy no ilay diloilo fa no ilay fifanekenao tamin'Andriamanitra. Ifonako fa lasaka anabavy. Tsy ilay diloilo fa ilay fifanekena. Satria maninona? Alaino diloilo io indray dia hosorana amin'ny olona tsy mifanaiky amin'Andriamanitra fa tsisy ninina mitrango ao. Diloilo mitovy, olona mitovy manositra azy. Fa ny anankiray olona manana etaeta sy olona mifanaiky amin'Andriamanitra, ary ny anankiray indray olona mianiany. Fa milaza aminao aho, le olona zay manana etaeta sy mifanaiky amin'Andriamanitra, le diloilo zay hosorana dia hoekeny tontolo ara-panahy, anetsika zavatra tontolo ara-panahy, hisitona zavatra ao amin'ny tontolo ara-panahy, ampahery manokana ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Fa le olona zay mianiany fotsiny indray kosa ho mandimandina fotsiny tapikandrina. Ka tsy marina ve zany? Satria maninona? Ny zava-panahy dia raisina miaraka amin'ny etaeta. Ahita olona mangetaeta ny Andriamanitra eto androany. Jesosy ho tonga ny fotoana ankehitriny. Tsy resaka diloilo hosorana, tsy resaka faniriana ty anankarena, fa andro voatendro androany. Oka ianao ahita olona eto amin'ity toerana ity androany tompo, olona tena hifanaiky aminao, tena olona tena hifanaiky aminao amin'ny fiainany ray manontolo. Iaraka hitsangantsika mangataka ny louange mba hiditra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fito ihany. Raha lasaka anabavy eo, tantara zavatra tsotra aminao isy olona hivoaka n'ity toerana ity ho mandimandina izy mivoaka. Isy olona indray hivoaka amin'ity toerana ity, isy fa fifanarahana ara-panahy manokana ho voasoniha amin'ny fiainana eny amin'ny tontolo ara-panahy eny. Anomboka andray hery ahavory arena izy. Izy amin'izy roa ianao. Akopio masonao. Dia tenenao amin'ny tompo hoe tompo, za androany. Za androany eto amin'ity toerana ity Jesosy tena mangataka aminao aho. Za tena te hifamatotra aminao aho. Amin'ny fiainako. Amin'ny fiainako manontolo. Jehovah hoe ianao no Andriamanitra. Ary za amin'ny arabola dia anao izay sitraka aho. Raha olo hifamatotra amin'Andriamanitra ianao, vavay ianao aloha ety amin'ny voalohany. Vavay ianao. Tena mivavay ianao. Fa zao le fotoana. Ninona zavatra mitranga ao fiainanao. Andriamanitra anovany aho. Ka lasaka anabavy eo.
Ninnininy nagadra lava ary Josefa gadra lava fa natsangana ho premier ministre ny Egypte. Ny olona tsinitsininy novainy nataony mpanjakan'i Israely. Hery ara-panahy noho ny fifanarahana ara-panahy. Saotra Jesosy.